Mety ho azondrareo dia araka ny lalàna mifehin'ireo rahareo zany dia ny loi 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Dia ny lalàna ny article 32 dia milaza fa ny olona izay manondrana sokatra, ny olona izay manao affaire sokatra dia mety mahazo amina 6 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Zay aloha zany ny raha ohatra ka affaire na olona izay manana sokatra, mivarotra sokatra. Fa raha ohatra indray kosa izy ka manondrana sokatra dia ny article 29 no filaza, article 29 2005-018 sy ny article 30 dia ny peine indray dia mahatratra amin'ny 100 millions d'ariary jusqu'à 200 millions d'ariary ny peine d'amende. Fa tianay marihana fa le ka faharoa tratra teo dia olona izay manao commerce international na sokatra mihitsy ny tratra tamin'ny affaire faharoa. Zany hoe io zany io olona io zany dia olona mivarotra sokatra ao amin'ny Facebook ary manondrana ireo sokatra ireo any amin'ny pays asiatique. Zay le tratra faharoa izay hotsaraina amin'ny 8 novembre 2016 en salle d'audience numéro 2 à 8h amin'ny 8 novembre io. Raha lalàna ny 2005-018 dia milaza tsara fa ny peine izay mety no azo olona io satria izy noho izy manondrana sokatra izay dia puniana 2 ans à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 millions d'ariary à 200 millions d'ariary. Zay zany le kahana olona izay manondrana sokatra any avelany. Nefa ny sokatra dia espèce protégée menacée d'extinction. Fa le ka voalohany ka faharoa izay nahatratra zany tao Andramena dia olona mivarotra sokatra eto an-toerana. Raha mikahana olona mivarotra sokatra eto an-toerana, manana sokatra eto an-toerana dia ny lalàna 2005-018 dia milaza tsara fa ny peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et une amende à 10 millions d'ariary à 50 millions d'ariary. Affaire que ça en affaire à sokatra eto an-toerana dia peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, une peine d'amende de 10 millions d'ariary à 50 millions d'ariary. Tipo tsindrina farany dia zao rehefa espèce protégée no tratra dia doublé ny peine d'amende, zany hoe les peines d'amende ny resaka zany dia doublé rehefa resaka sokatra no resahana. Ataoko fa mazava zay ka roa samihafa raha vao ohatra ka exportation commerce international dia 2 ans à 10 ans d'emprisonnement. Raha ohatra ka sokatra trafic eto an-toerana dia 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Zay ny emprisonnement araraka ny lalàna 2005-018 dia zay zany dia mipaky ny fampiarana feno ny lalàna ary mba tsy hisy mikolikoly amin'izao raha izao.